Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma 7 ny volana Desambra 2022. Ry havana, anio aho dia ampitandrina anao ny amin'ny andro Noely. Ry havana, teo alohako dia nisany tena tia manao fety be mihitsy rehefa Noely. Fa ankehitriny dia nampahiratin'ny tompo ny masoko satria tsisy soratra ao anatin'ny teniny manambara fa teraka tamin'ny 15 ny volana Desambra i Jesosy. Manasanao aho iara ivavaka amiko alohany ampahirezako anao mba iambenanao satria Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao Jesosy. Jesosy anandratra anao indray aho eo anatrehan'ny vahoakanao. Anambara ny marina foana Jesosy satria anao le fahamarinana ka tianao ho marina izay tsiraray avy. Fanahy masonao, mangataka ny fitarianao aho. Aoka ianao hiasa amin'ny alalako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masonao satria fitaovanao aho, mpiasanao aho fanahy masonao. Mangataka aminao koa Jesosy, aoka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Karakofy amin'ny ranao zay Jesosy. Ary aoka ianao Jesosy andoro ny zanatsipika rehetra zay alefa lay ratsy zay mitady anafoka anay. Ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afo mandevona mandany ny fahavalo rehetra. Misandrata Tompo eo amin'ny seza fiandriananao. Amboary izay olonao tsiraray avy mba homendrika eo anatrehanao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, araka ny noteneniko teny am-piandohana dia tsy voalaza, tsy voasoratra ao anatin'ny Baiboly ny hoe teraka tamin'ny 15 volana Desambra ny Tompo. Amen. Tena saro-piaro amintsika Andriamanitra. Ary tsy azontsika vazivaziana io Andriamanitra any an-danitra io. Lehibe indrindra ry havana Andriamanitra. Ary izany fahalehibiazany izany dia tiany ankatoa azy isika, tiany anaja azy isika, ary iaino, tena iaino azy irery ihany, tsy anaraka fombafomban'olombelona, fa anaraka ny teniny dia ny teniny irery ihany. Ry havana, ao amin'ny Apokalipsia dia misy teny izay teny efa mampitandrina antsika hoe tsy azo ampiana na analana ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny Baiboly zany. Tena mahasaro-piaro azy io. Ary ny teny rehetra izay voasoratra anaty Baiboly dia ho anadinan'Andriamanitra antsika rehefa ho avy ny fotoana. Raha tsy nanaraka ny tenin'ny Tompo isika. Andao vakintsika ilay eo amin'ny Apokalipsia. Apokalipsia 2:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia ho esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, avy aingana ao. Amen. Avia Jesosy Tompo. Amen.
ry havana, mananatra antsika ny tompo fa tsy azo anampiana na analana ny teniny, tsy azo anampiana na analana. Ary tena mafy be io teny io. Miteny tsara ny teniny hoe raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Amen. Zava-doza izany. Ny loza ato zany raha manampy isika an'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika dia ampian'Andriamanitra amintsika ny loza izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Ary raha misy indray hoy izy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ity bokin'ity faminaniana ity dia ho esorin'Andriamanitra. Ho esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina. Amen. Ry havana, zany dia efa manambara sahady fa tsy teraka fa 5 ny volana Desambra Jesosy, satria tsy misy ato, tsy voasoratra ato. Hoy ny fanahy masina miantso ahy tamin'ny zahako asainy anambara izao fampitandremana izao. Hoy ny fanahy masina, ringana ny oloko, izay no entiko tanatin'ny sofiko, ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Ry havana, ho ringana isika ao anatin'ny tsy fahalalana, fa rehefa mahalala kosa isika dia tokony tsy ho ringana intsony. Ao amin'ny bokin'ny Osea io teny nomeny fanahy masina io. Osea 4:4-9. Ndao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Osea 4:4-9. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria nanda ny fahalalana ianao, dia mba ho laviko kosa tsy ho mpisoroko intsony, nanadino ny lalànan'Andriamanitra ao ianao, ka mba ho adinoiko kosa ny zanakao. Amen. Tena mampatahotra izany. Ringana ho zizy ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria nanda ny fahalalana ianao. Ry havana, oka isika tsy anda, fa mahalala isika anio. Aza matahotra olona, aza matahotra ny havana, aza matahotra ny mpivavaka, fa ringana ianao. Ary teneniny eto ny tenin'ny Tompo hoe ka mba adinoko kosa ny zanakao. Ny zanakao koa zany raha mananjanaka ianao dia ho adinony. Ho adinony. Ry havana, i Satana dia rain'ny Lainga. Izy rain'ny Lainga no manao ireo zavatra marobe andavo antsika. Andavo antsika hoy aho. Ary noho izany no averentsika raha mbola miaino ny tenin'ny Satana isika. Ry havana, roa taona lasa izay, roa taona lasa tamin'ny 2020, andro toy izao fa 20 ny volana Desambra no natongavan Jesosy tato tokantranoko nanao opération Aleluia, aleluia. Satria ry havana, talohan'io dia nahatsapa tanteraka ako fa ny Noely dia tsy avy amin'ny Tompo. Ary koa efa nianatra ho pasteur ary, dia efa nahazo diplôme, no ny efa ny valo, no ny efa ny bebaka teo anatrehan'i Jesosy ahako, dia izay no natonga azy tonga nanasitranahy.
satria nanaiky aho tsy anao noely intsony, nanaiky aho tsy anao pasteur intsony satria tsisy vehivavy pasteur. Ry havana, raha ohatra isika ka tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra dia tsy amelantsika mihitsy izy ary oringana isika. I Satana hoy aho no mpandainga. Ao amin'ny Jaona 9 no manambarana izany. Ary izy no rain'ny Lainga. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 9. Ary ao amin'ny Jaona 9 ihany koa, eo ambonimbony eo ihany dia miteny Jesosy eo amin'ny 9:9 ovakiko amin'ny anarana Jesosy Tompo izany. Hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Zany hoe Jesosy zany no afaka anafaka antsika raha manaiky isika. Tsy terena isika na iza na iza hoe miala amin'ny ratsy. Aza manao fety intsony satria tsy antompo io fety io. Fetin'ny jetilisa io. Fetin'ny jetilisa io tompoko. Andriamanitra ny masoandro no anaovan'olona fety amin'ny fotoana io. Misy isan-karazany izy. Afaka ianao mitady amin'ny internet. Efa be debe no tsy manao fety ny Noely intsony. Sorana ny tompo. Satria efa nifoazin'i Jesosy ny maro mba tsy ho very any amin'ny afobe. Tena fetin'ny païen io araka fitenenana. Fetin'ny jetilisa. Andriamanitra kely. Andriamanitra kely no feten'ny olona amin'io andro io. Ary ny dikany hoe Noely. Noël dia Noël. Zany hoe tsy misy Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra amin'ny teny hebreo izany. Afaka mitady anao tompoko. Tena an Satana io manambara fa tsisy Andriamanitra. Ary rahantsika mahalala ny amin'ny andro fety toy izao, inona ny ataon'ny olona? Sakafo be dia latsaka anatin'ny toka, latsaka anatin'ny kado, fandaniam-bola. Ary tsy hita mihitsy hoe misy an'Andriamanitra ve aho? Sa ho an'ny tena tsiraray avy mandeha mijery hoe Père Noël. Ry havana, tandremo fa Satana ny ao ambadika io, fa tsy an'Andriamanitra mihitsy io fety io. Eto amin'ny Jaona 9 eo amin'ny 2:7 ovakintsika ka hatreo amin'ny 4:7 ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo dia manao ny asany rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay. Iray ihany ny rainay dia Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no niaviko sy nakanesako aty. Fa izao tsy tonga amin'ny fahefantenako, fa izy no naniraka ahy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy afaka mihaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady rainy Lainga. Amen. Ny devoly dia mpandainga sady rainy Lainga. Amen. Jesosy no niteny eto. Izy niteny tamin'ireo jiosy izay nino azy. Ry havana, mananatra antsika ny tompo fa i Satana dia rainy Lainga. Mafy ny teny Jesosy mba ampihiratra ny masontsika. Lainga avokoa mandainga isika amin'ny zanak'antsika hoe ho avy Père Noël, Père Noël iza. Dia sena mivavaka le zaza, manao hira le zaza, hoe mangataka kado, avy aiza izany? Avy any amin'ny Satana ry havana. Avy any amin'ny Satana.
ry havana, tsy tian'Andriamanitra ny lainga. Tsy tian'Andriamanitra ny lainga. Ny fetin'Andriamanitra dia voasoratra ao amin'ny Levitikosy. Dia ny Paska izany. Ny Paska no fetin'Andriamanitra. Fa tsy ny 25 Desambra akory. Ary tsy ny farantaona akory. Isika tokony hitandrina isika amin'izao andro alohan'ny farantaona izao. Efa niteny tamiko ny fanahy masina fa ho betsaka indray ny ho faty amin'ity faraparan-taona ity. Mandra-pahatonga ery amin'ny voalondohan'ny taona ery amin'izao fety izao. Aka i Satana. Aka i Satana tompoko. Mitandrema ianao. Aoka hivavaka, hifadianina, hijoro tsara. Fa Andriamanitra dia tsy azontsika ho vazivaziana. Ry havana, mitandrema fa tiantsika ny tompo. Ho betsaka ny ho faty eran-tany amin'izao farafaran'ny taona izao, hoy ny fanahy masina. Mivavà, mibeba, miala amin'ny ratsy, fa sao dia afo be no vantaninao. Ry havana, ao amin'ny Levitikosy 7:20 afaka vakianao izany. Ny manambara ny amin'ny andro firavoravona ho an'ny tompo. Andro firavoravona ho an'ny tompo. Andao vakiantsika ny ao amin'ny 15 ka hatramin'ny 19. Levitikosy 7:20 15 ka hatramin'ny 19. Ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny andro 14 amin'ny volana voalohany, rehefa ariva milentika masoandro, dia Paska any Tompo. Ary ny andro 15 amin'izany volana izany, dia andro firavoravona ho an'ny Tompo. Fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Afitoana no ihinananareo mofo tsy misy masirasira. Amen. Aleluia, aleluia. Tena miteny mihitsy Andriamanitra eto fa andro firavoravona ho an'ny Tompo. Andro firavoravona ho azy. Andro firavoravona ho azy. Ary tamin'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia tadidio tsara ny tantara any amin'ny testameta vaovao. Fa i Jesosy dia niteny tamin'ireo mpianatra hikarakarana ny amin'ny Paska. Zany hoe fety ho antsika amin'io. Satria naharesen'i Jesosy ny fahafatesana. Maty izy noho ny fahotantsika, dia nitsangana izy velona mandrakizay ho antsika. Ry havana, oka isika hitandrina. Aza variana amin'izao tontolo izao. Aoka isika hisaraka amin'izao tontolo izao, fa tena hifikitra amin'Andriamanitra. Aoka isika hibanjina an' Jesosy, ka hiaino izay lazain'ny Tompo amintsika. Aza manaraka fomban'olona intsony, fa afo be no vantantsika raha mankatoa olombelona isika. Verse iray amaranako azy nomeny fanahy masina teo tamin'izako nanomana an'izao, dia ao amin'ny Salamo 7:30. Ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa mihaino ny mahantra ny Tompo, ary tsy mba ataony tsinotsinona ny olony mifatotra. Amen. Ry havana, mihaino ny mahantra ny Tompo, ary tsy mba ataony tsinotsinona ny olony mifatotra. Raha ohatra ka olon'Andriamanitra ianao amin'izao, ka voafatotry ny Noely, ary voafatotry ny farantaona ny amin'ny fetin'izao tontolo izao, dia ihainao ny Tompo. Raha iantoraka eo an-tongotra ny ianao, tahaka niny antorahako teo an-tongony, ny bebaka tao anatin'ny tsy fahalalako ny amin'ny andro Noely.
na ny farantaona dia namaly ainy tompo ary tonga nanasitrana izy. Ry havana, raha mbola misy ny fotoana omeny tompo dia mbola miverina ety any amiko, ampaherenao, ampifoanao, ampiambina antsika tsiraray avy alohantsika hiala eto ambony tany ity. Mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.